rally ambositra nafinaritra be satria vaovao le circuit tsisy mahafantatra daholo ny olona rehetrarehetra. Indrisy nefa fananana problème zay tany amin'ny spécial taria lalana makany Fandrina iny dia nanao rally 2 zay tamin'ny androany nandeha tsara ny tomobile ary tonga somatsara. Na anisan'ny niakatra koa ny taonay dia nahazo temps tsara zay nahazo place tsara ihany no vita ny rally 4e zay amin'ny klasy misy anay amin'izao fotoana izao. Problème zany zay tany amin'ny spécial teo tapaka ny goujon anay. Efa hita moa zany le problème hita ny navoan'ny olana taminay zay ahafahanay miatrika ny rally manaraka rally asako moa manaraka eo raha amin'ny 8-9 manaraka izao dia efa vonona tsara zany zay satria karazany esian'ny tomobile anay ihany iny fa 8 eo raha manaraka efa vonona tanteraka mihitsy zay amin'ny rally manaraka eo. Anisy fotoana zay ampanina tany anay bakeba tendrombohitra be tany nanateran'ny olona vary, mangazo, nanateran'ny olona vomanga, nanateran'ny olona voasary tamin'ny sobika zay tsy zavatra tsy fahitanay mahitsy zany hatramin'izay nanaovanay rally. Isaoranay manokana ireo olona ireo, isaoranay manokana ny olona ny Ambositra, isaoranay manokana ny olona ny faritra Mito iny fa tany nahitanay an'izany zavatra zany.